anao itopiatika halala. Mandritra ny tsenan'ny Taranaka izay ataon'i Zoma fa 4 Desambra 2024 ahitana ireo varotra fampiratiana sy trano eva samihafa arahiny sakafom-pifaliana dia i Farakely no vahiantsika amin'izany. Hoentina aminao ary ireo dindinika ny fanaovana taminy. Fitokanana ny tsangambaton'ny 15 taona ny Fiangonana Ambohitantely. Farakely anisany mandray anjara ao anatin'izany. Amin'ny faefatra ny volana Desambra ho avy izao dia hisy ilay fisakafoanana amin'ny atoandro izy io izay andraisako anjara androtsorotsyanareo ao ho an'izay rehetra tonga anatrika. Dia manasa ampitiavana be za etona anareo rehetra anatrika izany hiara-hiraisitsika dia hiara-isakafo ihany io mazava ho azy. I Farakely manome toky ny fiarahana mamy izay efa tsy nivokatra hifampizarana amin'ireo mpankafy koa. Ko amin'ny Zoma fa 4 ny volana Desambra ho avy izao ary ny fotoana e. Misy an'ilay rakikiry efa fantatrareo iny ny voalohany sy ny faharoa dia aleo tsara ny mitondra mody no mihaino fotsiny dia anisany mety koa ny ihany koa zarako aminareo an'izay rehetra miandry an'izay dia mamerina ny fanentanana ho antsika rehetra ho tonga anatrika izany fotoana izany fotoan-dehibe hoy dia ampitiavana be no andraisako anjara ihany koa.